Fanosamboriny teo anivy ny FCC na ny commission mauricienne des crimes financiers au Maurice ihany koa Imam Ravatomanga taoriany andro maro na ny enjehina azy vesatra ny enjehana azy ny resaka famotsimbola sy famindrana vola tsy ara-dalàna avy aty Madagasikara makatsy amin'ny nosy Maurice. En état d'arrestation Imam Ravatomanga hoy ny FCC Financial Crime Commission araka ny voalazany loharano-baovao avy amin'ny Défi Média. Antopisamborana ny fanenjehana ity mpandrara akaiky any Andrajoelina ity makasika ny raharaha fanodikotonam-bola sy ny famotsimbola avy eto Madagasikara nalefa any Maurice. Miazakazaka ny raharaha atsy amin'ny nosy Maurice amin'izao fotoana izao. Ny vadiny izay natao fanadihadiana ny maraina ary ny mpamilin'izy ireo kosa ny hariva teo. 12 andro ateo aorian'ny nahatongavany tany Maurice ity mpandrara ity izao nosamborona izao. Mbola any amin'ny hôpitaly klinika iray ao Maurice Imam Ravatomanga no nanateran'ny Financial Crime Commission ny mandat d'arrestation no izy mbola tsaboina. Eo ambany andromason'ny FCC ao amin'ny toeram-pitsaboana izy amin'izao fisamborana azy izao. Tsy aivona araka ny loharam-baovao hatrany efa nampiatona ny kontiny ara-bola rehetra no ny fangatahan'ny Financial Crime Commission na ny FCC. Nisy ny fisavana natao tao amin'ny tranon'ny vadiny sy ny zanany. Mbola mitoy ny fanadihadiana ataon'ny Financial Crime Commission ity mpandrara malagasy ity. Miazakazaka ny toedrara momba ny raharaha Imam Ravatomanga taorian'ny fivoahan'ny didy fampisamborana iraisampirenena fantatr' zao fanroso tamin'ny fangatana ny fitsarana malagasy amoan'ny Interpol notice rouge. Izany hoe raha mivalo io fangatahana io iparitaka maneran-tany ny anaran'ity mpandrara ity ho fampahafantarana ireo firenena fitsarana sy mpitany filaminana maneran'izao tontolo zao fa manandrara ilan'ny fitsarana azy ity mpandrara ity ka tokony andraisan'ireo firenena misy azy fiapetra mifanandrify amin'izay. Miparitaka amin'ny tambazotra teraserany momba ity tranga ity voalaza anatin'izany fa raharaha famotsimbola fampiasana osika fa ihany koa firaisana tsikombakomba amin'ny mpanao ratsy tamin'ilay raharaha Boeing 777 misy 5 tratra tatsy Iran no isan'ny vesatra hiampanganan'ireo olona voakasika. Voalaza anatin'ity taratasy ity fa nanome vola hatramin'ny $4,000 na 420 tapitrisa ariary ilay teratany vahiny singa tompony orinasa Udane Aviation mba tsy ho hita ny anarany amin'ity raharaha ity rehefa hita fa nanomboka ny asarotra ny toedrara teo amin'ny nivon'ny ACM. Ireo Boeing 777 ireo izay tsy an'ny Udane Aviation ihany koa fa ny Ion Aviation orinasa sinoa. Ity orinasa sinoa ity izay nandoa 7 tapitrisa euro na 7.3 miliara ariary tamin'ny Italie General ACM Damasy Gervais anafainganana ny raharaha. Maro ireo anarana voatanisa amin'ity raharaha Boeing ity raha ny antota taratasy isan'izany ny ministry ny fitaterana izay Imam Ravatomanga no ao an-damosiny. Ny Italie General ny ACM eo ihany koa ny Italie ny ACM Andrianony Soa Sitraka ary Andriamanarivo Rijasoa. Fantatra fa Ali Soutar avy amin'ny kompani Mahaner no nandoa ireo vola rehetra ireo ary navantana tany amin'ny Italie General ny ACM avetrany. Nisy ny fandaovam-bola ary setrin'izay efa nanome certificat d'immatriculation provisoire sy certificat de navigabilité provisoire CIP sy CNP OSC ho an'ny mpandoa vola Ali Soutar ny teo anivon'ny ACM. Ireo voatontonona sy voaroiroy Andrianony Soa Sitraka ary Andriamanarivo Rijasoa Damasy Gervais Italie General ny ACM izay samy efa nahalala mialoha fa ho an'ny Iran ireo fiaramanidina 5 ireo tamin'izy ireo nivory tany Dubai. Tsy nijanona tamin'ilay 7.3 miliara ariary ihany ny volana aloha fa mbola nisy 10 miliara ariary ihany koa tamin'ny volana Jolay teo ary voalaza tamin'izany fa ho an'ny ekipa ny ACM tany Frantsa io vola io no naloha. Ohatra zay hoe nanana ny kompani Madagascar Airways izay hoe efa nisidana taty amin'ny faritra régional taty amin'ny ranomasimbe indiana dia ny raha nanahita ny sotasoda politika sy ny sisa dia aty amin'ny 2024 tsika zao tsy hoe miaro amin'ny Imam Ravatomanga ao atsika raha miresaka an'izany fa ao anatin'le hoe misy so sanatria isy olona anarivo ny analiny indray potika ao anatin'le izy dia any zany ilay fepetra sy ny fomba fiasan'ny fanjakana ao anatin'ireny ahoana ilay olona mety hoe enjehana fa ahoana no hiarovana andreo fivelomana maro samihafa tsy ny azy ihany fa betsaka ny tahaka an'izany eo anatrehan'ilay krizy misy satria raha ohatra zany hoe mampiasa olona 4,000 raha ankonana anankitelo no veloma atokantrano efa 2,000 sy ray alina dia izay ilay sary anankiray mila jerena. Fa amin'ny lafindray zany hoe zava-dehibe ary arahana mahita sy arahana malala hoe te hanapaka ny fomba fanao
sy ny tsy mety tamin'ny teo aloha ny fanjakana ankehitriny dia zay mila tena jerena zany fotony satria ny malagasy aloha zany nisan'ny hoe trasan'io a mifanentsika ao anatin'izay fa ny karana ny sonosy ny sisa sy ny sisa miala tsiny manonona n'ilay vondron'olona ohatrany hoe manao ny ataony ihany tsy misy mijery ka so sanatreny vava tsika ny lasa hoe aprisiana amin'ny famotika eto fa ny hafa manao ny ataony ihany mitomby ihany ny mba hinday ny fananany sy ny arenany eto ny fangorona tany sy ny sisa ka zay mandeha ny atevitra zany mantsy amin'izao fotoana zao hoe misy olona voatendry dia hoe olon'ny atsy olon'ny aroa tsy manina ny teny an'izany atevitra zao hoe olon'ny karana natosika ny karana nisy volabe zany dia isany hoe manahirana ihany mieritreritra n'izany ka zay mila mampiseho sy manam-pirofo ny fanjakana ankehitriny hoe ny asa tena hoe ho an'ny tombontsoany rehetra fa sanatria lasa ny teo ihany no miverina ao anatin'le izy zay dia ny zavatra nasana zany zao misy ihany koa moa zany dia ny atevitra ireny hoe tery ankianja zany zao omaly nisy alilay manamboninahitra anankiray izay misy mondo avao mivoaka ny avelany ihany hoe niala ny tambazotrany hoe nialatsiny tamin'ireo promotion izy zany hoe ireo pray andehany aminy zay reto ao anatin'ny fitantanana tarian coloniel Randriana Rena Patrick amin'izao fotoana zao fa reny dia zavatra anankiray ihany koa ohatrany hoe asa hoe tsy voalamina tany an-dakazerina ve sa ahoana fa lasa misy zavatra mila alamy masy jerena mety antony anankiray ihany koa ny mahatonga an'ireny hoe somary misy ny karazana hoe mitarehitrehitra ny eo anivon'ny fanjakana fohy be hoe marina hoe sarotra ny tantana firenena anatin'izao hoe fivoanaka amin'ny crise zao sarotra ny hoe manangana ny gouvernemanta zany zao io mbola hoe asa nahoana premier ministre aneo fa zany dia atevitra sy hoe tena mila jerena hoe manahoana ahoana ny fomba fitantanana sy ivoahana amin'ilay crise fa ny olona mitady vokatra ary nanomboka misy ny tsikera eo anatrehan'ilay hoe zava-misy ny délestage ohatra miamiverina marina arikena iarahana malala hoe tsy vita ao anatin'ny fotoana foy zany hoe manova firenena zany ary ny arahana nalala hoe avy tao anaty crise tsika mety olana ny anaty volam-panjakana any mety olana ny hoe ara-dravitra samihafa satria amin'ny ankapobeny mbola hoe ireo olona tao anatin'ny fitondrana teo aloha no any anatin'ny rafitra samihafa fa raha izany naty zany tena mila miazakazaka aingana dia aingana ao anatin'le hoe aiza ny lalakizorana ivoahana amin'izao crise zao dia misy moa ny fepitona no omen'ny filoham-panjakana ho an'ny premier ministre zay vao avy notendrena hoe ao anatin'ny ray volana tokony hisy vokatra azo tsapay tanana dia asa hoe anahoana ny ao anatin'izay fa mila mampiseho sy manam-pirofo ilay fanjakana hoe manova manao zavatra tena hoe araky ny tombontsom-bahoaka mba hivoahana ao anatin'ilay hoe crise ankehitriny ie ny tena ho resahana moa zany amin'ity anio ty dia hoe anova rafitra io zany no mandeha ny posakevitra rehetrarehetra satria misy mihevitra ny ampahan'ny malagasy amin'izay fahatakarany ao aminy fa ny atao hoe manova rafitra dia manala ny toky dia mametraka ny samy zay zany aloha ny anankiray hoe toky avy any atsimo samy avy any avaratra dia zay zany ny atao hoe manova rafitra fa le zavatra hifampifehezana amin'ity fa hoe ny rehefa tonga isama dia afaka manao ihany ny zavatra fanao amin'ny toky ary mety mbola ioatra n'izany indray ary raha mba fanao mandeha any amin'ny zavatra tsara moa aninona eo zany tsy maintsy hoe ahoana ny fampifehezana lafy ny faharo ao indray zany mihevitra sy ampahana malagasy ihany koa legitime be aradrariny loatra lay fanehoana hevitra sy fotoana an'izany zao zay le isan'ny edivana teo ny edivana ny atao hoe isan'ny antony tolom-bahoaka zany dia hoe fahalalahana maneho hevitra sy ny miteny dia ny zavatra moa rehefa ao anatin'ny fotoana hoe maika satria tao anatin'ny maika daholo no nahatongavana amin'izany io fa malalaka io dia ohatran'le atsika nataon'ilay mpanao atsikana isan'ny mbola malaza amin'izao fotoana zao zay vo libre dia zay rehefa hoe zay vo libre zay dia andraindray misy zavatra tsy voahevitra loatra tsy voasaina satria ohatrany tonga ny alohan'ny fotoana rehefa zavatra ny tonga alohan'ny fotoana zay
de mbola misy tohana tsy maintsy atao zany zay le tohana hoe raha ohatra ka olombelona ohatra zao ny hoe précoce zany hoe teraka alohan'ny fotoana raha tokony 7 volana eo izy ny ankivo mety hoe 9 na 7 volana de tonga de tsy maintsy mbola misy fikolokoloana tsy maintsy atao azy misy na amin'ny lafiny tohana ara-tsakafo fanaramaso amin'ny lafiny fitombona ara-pahasalamana ny eo amin'ny lafiny mety hitovy amin'le à terme raha ohatra ka amin'ny lafiny fitsaboana mitovy amin'izany ny zavatra rehetra de io tsika io zany zao ao anatin'izay zay ve ho avela amin'le hoe misy ny mamala vala ay manao ny arofanina misy ny ataontsika hoe mandray tanana ary zay le hoe raha horaisina amin'ny fiainana zanak'olombelona zany de misy mpitsabo ao eo ny ray aman-dreny eo ny havany eo ny akaiky eo manao ny tohana ao no mitondra ny ataontsika hoe ara-pitaovana logistika ao ny ara-panafody fanefitra ao sy ny sisa de zay le misy atsika eo amin'izao fotoana zao de verenana ihany le izy ao anatin'izay zany tsy maintsy mipetraka le fanontaniana hoe raha vaina ve ny kely misy sa ho jerena fatarina mihitsy aloha ny taizany tena fototry ny olana satria ohatra zao raha milafiny hoe ahoana ny hanorenana an'ilay firenena de misy lalam-panorenana ao de efa mandeha zany hoe alao miverina tany amin'ny andron'ny fahampanjaka satria zany no teto tamin'ny androny alohan'ny tongavan'ny mpanjana tany de mila fatarina ihany hoe inona ny tao de inona ny naninona alao manao fédéralisme fa izany mampety an'ity Madagasikara zany hoe hiala amin'izao ataontsika hoe état unitaire décentralisé zao zany le resahana de sa mandeha ny adevitra inona tokoa moa zany tsy mampety amin'le endriny ankehitriny de efa mandehandeha ihany manao karazana diagnostic hoe le fivangom-pahefana le centralisme be loatra amin'ny vangonga aty amin'ny fohy be ny filohan'ny république ny fahefana fa raha io décentralisation zay efa atao hoe hatrany amin'ny taona 7 no nomboka ny resahana sy nametrahanareo rafitra sasasasany de mbola tsy tonga any amin'ilay fiafarana zay voasoratra akory zany hoe tsy mbola voafidy ny tompona andraikitra tenivon'ny faritra na efa nanombonomboka ary tamin'ny taona 7 ny fidianana amin'ny filakevim-paritra mbola tsy nisy tokoraniny any anivon'ny province na amin'ny lafiny tetobolo zany na amin'ny lafin'ireo rafitra zay tokony hipetraka inona zany ka zay hoe efa tonga ao amin'ny famantarana ve tsika efa vita ve le inona tsy naomby adia hoe ho tapaka velona tadipotra amin'ny tsy fahombiazana teo aloha sy re hoe fomba fanao tsy misy indrindra le rafitra tsy araka ny tokony ho izy de zany rehetrarehetra zany tsy mila tsy maintsy vahana de mitovy an'le hoe raha misy inao zany ohatra kakely izy tokony fahalamanana ohatra hoe fototra fitrasa manana trano tokony fahalamanana de ahoana zany le hoe arodanyity de manangana vaovao avy any sady mila fotoana zay mila moyen zay mila architecte zany mila zavatra be deabe zany tsy maintsy manao an'io sa anao réparation tsika zany hoe epahana aloha zany satria efa epahana ny lalitra fa ino ny olana teo miteteny tafo de solona zay zany le zavatra hoe mila eo anako ohatran'izany koa ahoana ry samba zao hoe raha ohatra ve maditra fe zany alao tsy tenenina amin'ny samba sao de zany tena mila faharetana be le izy aloha mba horaisina le fiainana andavanandro hitahina kely jereo fijery tahina kely alamatsy mbola tsy raha ohatra ve maditra ny zanaka ry tahina kely de tapahana ve ny tendany zany de hoe aloha mitiraka le rehefa aveo nemy anao mety tsy afaka mitiraka tsory olana be ny fitrika malagasy ny zazano arena ina zany mety ho fanafodin'le izy beazina amin'ny fananarana fanabeazana tsy mety zay aloha zany any ny tena fototra ingany ty zavatra rehetrarehetra ty raha anovosika ary mety hoe andany re sa tsy mandany be eo tsika mahita izy ao anatin'izany rehetrarehetra zany satria miala sy manapaka hoe ny fahampitiana teto Madagasikara tsy vitany hoe ara-toe-karena sy ara-sosialy fa tena hoe fahampitiana ara-toetsaina tena hoe sarotra marina hoe mety miezaka ny fitondrana ohatra hoe anova fa tena io tena hoe miainga ihany koa avy any amin'ny vahoaka ny resaka hoe fanovana zany nrehetra no mila miara-mientana sy mahatsapa de zay le ilana araka ny teny biloto hoe fanabeazana izany hoe fototra sy lasitra voalohany zany mila hoe jerena ahafahana hoe tena mitarika ny olona ho any anatin'ilay fanovana satria tsy rehefa tsy zay no rehefa tsy tonga any amin'izay hoe nrehetra mahatsapa zay tonga saina sy hoe mahazo fanabeazana mba ho any amin'ilay tena hoe zavatra mety sy tsara sy mahomby tsy vahatsapana hoe tena mila manao zavatra amin'ny malagasy ary mahavita zavatra amin'ny malagasy tsy tafavoaka tsika neo ny hevitra eo ny mpieno fa itsakilany ihany koa tsika manipika tsara an'le izy hoe
mila mitandrina tsara amin'ny fantsofanan'ireo zavatra miparitaka eny amin'ny tambazotra sosialy fa ireny koa indraindray dia na izy a mety hoe mba ampitombony mety faharipahalalana faharipahatankarana ny vaovao fa tsy vitsy amin'ireny ihany koa no mampisavorovoro ao anatin'ny fotoana anaovana fandaminana zay zany le zavatra mba tsara ifampizarana ihany koa amin'izao fotoana izao dia le kionono sy ny tsao dia aloha ihany aloha zany mba mifampizara amin'ny zavatra tsara ao anatiny satria tsy zavatra parfait aloha zany eto amin'ity tany fandalovan'ny ity na ny olona ary dia manan-kilemo tsy miresaka nintsika ao anatin'izay fa te hifampizara fotsiny hoe mila mitandrina dia iny ihany koa nisan'ny lesona azo tao anatin'ireny nihetsi-baoaka ireny dia hoe aok'izay tia miresaka mampanantenana volana sikitanyity fa aloha zay zavatra mba hoe pakaplesy zay takatra ihany mba resahana satria ampanantena kitana sy volana ianao nefa tsy milaza an'izany tsy manana fahafahana manao an'izany amin'ny lafiny ara-bolana amin'ny lafiny ara-pahatakarana amin'ny lafiny hoe fahaizana sy ny hoe fifehezana an'ilya dia zay le mampatonga ny fa tsy mpanantenana mivadika ho atezerana ary mety atonga amin'ny hoe manao zavatra tsy hisavy ny saina tsy takatry ny saina ny mety ho fetraikany zay zany leo zavatra anankiray isan'ny atao hoe zavatra anankiray atao anatin'ny nihetsi-baoaka reny ihany koa dia hoe le resaka mikasika an'le hoe fizaozaona fieboebona ny fanaovana kely tsy mba mamindro sy vavatsiambina dia ngambany efa tsy zanontsony zany zao fa efa niova ny zavatra rehetra isan'ny zavatra tokony nivoaka tao anatin'ireny hetsi-baoaka ireny mbola tsy vita moa zany le izy mbola ao anatin'ny andalam-panorenana isika ao ary le refondation nyraisinao safidy ao anaran'izao ataontsika hoe ao anatin'ny vanim-potoana ny teteza mita makany amin'ny fanorenana vaovao zao dia samy mba mandray an'izany fa tsy hanao ditsihita ao anatin'ilay lalana zay no lalovana dia samy mandray satria zavatra nisy ihany koa matsy toko rahavalamanana ange ohatrany hoe mamerina ny zavatra efa nisy fantatry ny rehetra hoe taloha dia samy namitsaka matahotra gagazo fa rehefa mivaza ny prizy dia ohatra manadino an'izany hoe ny ainana teto igny tao anatin'izany dia tsy vitany hoe tena namitsaka ny komba na vava natahotra gagazo fa mbola fantrana ihany koa nisy atokantrano dia ankehitriny zany rehefa hoe mba manomboka mivany prizy dia misy mitady hiverina ao amin'izany hoe amerina n'izany makany amin'le ny zavatra efa niainana teo aloha dia mila mibanjana makany aloha tsika mila mandray ny zavatra ry tsara fa tsy amerina tena zéro kosa angamba aloha mety ho fahavoazana be ary fahatarana ary ataontsika hoe ho tara fotoana laveto tsika ao anatin'le izy dia samy mitondra ny anjara brika zay le izy ohatran'le nyresantsika hoe raha ohatra ka zaza teraka alohan'ny fotoana dia tsy maintsy misy zavatra maro mifanampy eo ahatonga an'iny ho normal tsara anaraka doka vitsika